Mbola eo amin'izay famindram-pahefana zay hatrany dia totosa io tolakandro io ny famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Rabesala Henri, ministra ny varotra sy ny fanjifana teo aloha sy Andriamatoa Tazafi Armand, ministra vaovao efa mametraka ny laharam-pahamehany sady ny ministra ny varotra sy ny fanjifana vaovao. Omenavahana ny mpanjifa mba tsy hipetraka olana amin'izy ireo ny vidin'entana. Isan'ny laharam-pahamehana napetraky ny ministra ny varotra sy ny fanjifana vaovao Andriamatoa Tazafi Armand zany, ary nasongady ny ranotafa sy dinika fohy tamin'ny mpanao gazety ny tenany tetsy Ambrao any etsy Ambohida. Ny ataontsika zany dia hoe ahoana ny fomba atao mba tsy dia hiakatra lafo ny vidin'entana, indrindra ireo entana ilain'ny mponina andavanandro ka zay ilay nampifandraisako azy amin'ilay ady amin'ny fahatrahana teo. Dia efa natsidiko ihany koa fa tsy voatery miaraka ho taminareo ny vidin'entana azo vidin'entana raisonnable mialatsiny fa tsy fantako zay sy ny kalitaon'ny entana. Tsika zany mieritreritra hoe raha voamora dia ratsy miady amin'izany ny ministera fa azo atao dia azo atao tsara ny mieritreritra ny entana manahira monimora fa sady ho tsara koa dia eo amin'ny alalan'ny fanaraha-maso mbola asan'ity département ty koa zany ny mijery ny kalitaon'ny entana izay ireny nahitanareo an'ireny mpiara-miasa manao contrôle ohatra hoe mijery ny date amin'ny expiration izy amin'ny produit izay azo hohanina. Nitotsain'io tolakandro tokoa ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Tazafi Armand, ministra ny varotra sy ny fanjifana vaovao, sy Andriamatoa Rabesala Henri, ministra ny varotra sy ny fanjifana teo aloha. Nitsindriana Andriamatoa Rabesala Henri sy ny mahazava-dehibe ny fitohizandreo asa efa natomboka. Mora satria tsy ady reny ny karanasantsikireo dia manampy mananitrakefa manafavonana izao ary dia manatena fa miankina ihany sarosiny ihany koa anefa satria malagasy ray manontolo topotsika io topotsika raha resaka mpanjifysika ny malagasy ray manontolo volasika. Raha nitsodrany ministra vaovao ny tenany tao anaty firahalaina tanteraka no nizoran'ny famindram-pahefana teo amin'ireo ministra roa tonta.